eo amin'ny fampianarana ambony kosa indray dia nanome fepotona 27 ora ho an'ny tompona andraikitra maefa indrindra fa ny ministera mpiay azy dia ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ary anatanteraka fitokonana izy ireo ao arian'izay 27 ora izay raha toa ka tsy misy ny fanatanterahana ny fifanarahana momba ny fitakiny izy ireo. Fanadiadiana avy hatrany. Atreto taorin'ny sitina no tanterahana ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra teny amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny 27 volana novambra teo ary noho ny mbola tsy fanatanterahana ny fihaonana amin'ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola niaraka amin'ny rotonta dia ny ministera ny fampianarana ambony sy ny solotena ny mpampianatra mpikaroka dia nanome fepotona ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony ny mpampianatra mpikaroka izay farana ny talata izao izany fepotona omen'izy ireo izany ary mikasa ny ampiato ny asa fampianarana sy ny fikarohana aorian'ny fivoriam-beo izay tanterahan'izy ireo ny alarobia 20 volana desambra izao. Ary dia ny fanapahan-kevitra niraisana dia fanairana ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny préavis de grève mandritra ny 27 ora mitaky fandraisana andraikitra mba hamahana ny olana eo ny voalohany momba ny tokony handoavana tsy misy atakandro mialohan'ny faran'ny taona ny ampahany amin'ireo tambi-pikarohana na indemnité de recherche ho an'ireo retraité chercheur mbola manatanteraka ny asa fikarohana ato amin'ny université. Izany rehetrarehetra zany dia tsorina sy azavaina fa efa tao amin'ny kitapom-bola ny ministera mpiay ny vola tokony andoavana nanomboka tamin'ny volana janoary taona 2024 mandrakity ny androany sy ny manaraka moa mbola hitantsika eo kanefany noho ny anton'izay tsy mazava aminay dia mbola mitarazoka ny fikarakarana ny taratasy angaha dia izany tsy afahana mandoa an'ireo indemnité ireo ka tsy manaiky tsony zany ny retraité chercheur sy ny CSS Ampanantananarivo. Manamafy ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra fa takiny izy ireo ny andoavana amin'ny ampahan'ny tampikaramaan'ireo mpampianatra mpikaroka efa misotro ronono mialohan'ny idirana amin'ny taona 2012 sy 2000 iny. Manaitra ny sain'ny tompona andraikitra ihany koa izy ireo manoloana ireo tany ny université sy tany ny fikarohana manerana ny nosy izay bodon'olotsotra ihany koa ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra.